miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo misy vaovao tsara be ty a izay mahasoa antsika malagasy tsy ankanavaka. Ity vaovao ty a dia zao le vaovao a misy application Baiboly sy firana vaovao be a antsoina hoe e-Baiboly mivoaka ny Google Play Store any. Efa azonao installena ho an'ny telefona na tablety a Android manomboka zao. Ary ny mampiavaka azy io dia izao a natao indrindra izay atsotra indrindra ny fampiasana ny Baiboly sy ny firana, ary ianao dia afaka misafidy na Jesosy na Jesosy ao anatin'ilay Baiboly arak'izay hifidianana sy safidiananao azy. Izy no artiana, izy no développeur nanao an'izay application zay dia omentsika fitenenana kely izy aloha ary. Salama téléchargeo dia installé ao anatin'ny telefona anao ny application e-Baiboly, fa ny tsara indrindra dia mi-installe ny tenin'Andriamanitra ao am-ponao. Marina izany. Zay zany.